Haleloia, miarabantsika rehetra any am-parany tany n'aiza n'aiza misy ianao inona ny ataonao amin'izao fotoana izao, amin'izao alina izao dia manasa anao hiaraka eto indray isika hivavaka sy hanaraka tenin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina antsika. Fa alohan'izany rehetra izany dia hivavaka antsika hisaotra amin'ny Tompo, hametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanany. Hivavaka antsika. Andriamanitra rainay amin'ny avo indrindra ianao, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, mandohalika eto anatrehanao Jesosy amin'izao alina izao. Noho ny fotoana omenao tombonandro, omenao fahafahana, omenao misaotra Tompo satria mpanjaka ny mpanjaka ianao Tompo, ny Tompo ianao. Ianao ny Andriamanitra izao rehetra izao, tsisy toanao, tsisy tahakanao. Jesosy ao manandratra anao noho ny amin'ny halehibiazanao, ny fahatsaranao. Mametraka ny fiainako rehetra ho pelantananao Jesosy satria tianay loatra ianao. Tompo, misaotra anao any amin'ny fofinaina, omenao ny tombonandro, omenao ny sakafo, ny asa, ny vola, fahasalamana, fofinaina, mankasitraka anao Jesosy. Esaorako anao ny ankohonako, arovanao tamin'ny tananao, omenao izay sahaza ho azy. Misaotra Tompo, mametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantananao Jesosy, hisy ny fanadrian'ny fanahinao masina, ka izay rehetra tsy avy aminao dia efa foananao eto Jesosy malalo. Mibebaka, mifona aminao koa izay nohony amin'ny tsy fahamendrehanay, tsy fahatanteranay, mpanota izay tsy mendrika, izay miovaova izay. Mifona Jesosy ny amin'izay rehetra nijerenio masina io ka mety nandoto anay, ny lelanay miteniteny foana, mandainga, miatsara vela tsy miavonavona, mirehareha. Mifona Jesosy, mifona amin'ny fahadezerana mety mitezitra izay tamin'ity tontolo andro ity dia bebany eto anatrehanao. Mifona Jesosy izay rehetra nataoko tsy ny fanaraka ny sitrapona ny toetra ratsy rehetra ka nampisaraka aminao bebako eto anatrehanao Jesosy. Fisainana maloto, ny fo maloto, ny raisin'ny tanako, le an-tongotro. Mifona Jesosy, eny hatramin'ny sakafo no anay Jesosy ka nandoto ny tenanay dia fonany eto anatrehanao, bebany eto anatrehanao. Diovy amin'ny aranao izay sasao, amin'ny aranao hafakeloko, afa-pahotana, ny ranao masina nadio anasanay, manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladianay. Ny ranao Jesosy hikorinana nadio ny masoko, ny lelako, ny foko, ny tanako, ny tongotro. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Ary sotroiko ihany koa ny ranao Jesosy, anadio ny anatiko rehetrarehetra any Jesosy, ny ninona ny afokafona ny kodiny, ninona Jesosy ny zavatra miafokafona ny anatiko, andefa ny ranao mandoro an'izany. Aoka ny fanahinao masina hidina meno anay tsirairay avy, ilay fanahinao mahery, ilay fanahy ny fahamarinana, fahamasina, ilay fanahy mitarika anay amin'ny fahamarinana rehetra, fanahy ny fahendrena, fahalalana, fahazavantsaina. Hidina eto ianao, mpianatra anay, indray hitarika anay, indray hamelombelona ny fananay. Raha misy efa maty ara-panahy dia ho atsanganao, indray velominao, indray midina fanahy masinao ka ny avinao andoro sy andravarava ny asan'ny maizina rehetra. Efa tsy manaka, tsy manam-pahefana ny asan'ny fanosaviana, ny fanahy ny lainga, ny fanahy fahatezerana, potena amin'ny rano Jesosy, ny fanahy fanosaviana, potena amin'ny rano Jesosy, nandavaka ny elim-biala tsy manan-kely eto ianao. Aoka ny hery ny fanahinao masina hiasa eto, andoro Jesosy, ny velam-pandrika Satana rehetra, tsy fifantohana, ny fangatsiahana ara-panahy miaravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tokofelona avy Nazareta. Aoka anatrika eto ianao Jesosy malalo. Avy mandrosoa amin'izao toerana izao ianao, hanokatra ny masom-pananay tsirairay avy koa, ka hanafaka anay ho afaka amin'ny ota, ho afaka amin'ny tsy fahalalana. Midina eto ianao Jesosy, mampandroso anay ianao eto ianao Jesosy, androso ao anatinay tsirairay avy, mitenena fanahy masina ho vavonina izay hiaino anao, andray ianao, misaotra Jesosy. Amen, amen. Indray va malala
Androany tsika dia misy ten'Andriamanitra fohy tiany Jesosy ambara amiko sy aminao dia ao amin'ny salamo voalohany toko voalohany andininy salamo voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahatelo izay zany no vakiantsika dia manasanao hiaino sy handray ny fanazavana izay tiany fanahy masina ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiako ny teny ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lalany no saintsainy ny andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany tiany Jesosy fanahy masina hozaraina amintsika dia ny tsy fitovian'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Mety mieritreritra antsika hoe ny olona tsara fanahy dia ilay olona manome vola anao, ny tsara fanahy dia ilay olona manambitamby anao, manome sakafo anao, manome izay tianao dia izy ianao tena tsara fanahy amiko iny olona iny. Fa eto ny tsara fanahy izay tenenin Jesosy dia hoy izy hoe sambatra ny olona manana an'izay fahatsaram-panahy izay. Tokony hananantsika zanak'Andriamanitra kristianina zany ny fahatsaram-panahy, ny fahatsarana ny toetra manahoana moa zany olona manana ny fahatsaram-panahy zany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Rehefa ho fisainantsika tsy mandeha amin'ny faharatsiana, izay voalohany tenenin Jesosy dia ilay fisainana. Ny voalohany tenin'Andriamanitra dia ny fisainana. Manahoana ny fisainanao? Dinio ny tenanao, diniko ny tenako, diniko ny fisainako. Hoe inona ny saintsainiko manomboka miposaka amin'ny masoandro mandra-pilety amin'ny masoandro. Dia matetika raha antsika zany misy saintsaina dia zavatra saintsaintsika tontolo andriny haintsika matory dia iny ny fisitsika. Fa tokony hoy izany rehefa misaintsaina antsika dia misaintsaina zavatra tsara izay tia Jesosy teneny eto. Na olona io ary manao ratsy anao, na olona io miteny ratsy anao, mifosa anao, mankahala anao, esory ao amin'ny fisainanao ny fankalana azy. Avelao izy hankahala anao, mety tsy mahalala izy fa ianao efa mahalala, ianao efa zanak'Andriamanitra dia tokony hiala ny fisainana maloto, tokony hiala ny fisainana tsy fitiavana, tokony hiala ny fisainana ratsy. Izay zany tenenin Jesosy eto hoe tokony halantsika zany ny fisainana maloto, fa sambatra ianao raha misaintsaina tsara mandrakariva amin'ny fisainanao io. Jereo tsara fa izay no tenenin Jesosy sambatra eto, izay le tenenay eto hoe fahatsaram-panahy. Fa tsy le eritreretintsika hoe tsara fanahy na manome volana izy, manome lambana, mety tsara fanahy izy amin'ny fihetsika ivelany fa ny ao anatiny ao amin'ny fisainanao maloto. Izany mahita ny fisainantsika ao Andriamanitra Jesosy iry ihany. Koka izany ny fisainantsika ho tsara mandrakariva ny tiany Jesosy ho teneny, tokony tsara mandrakariva ny fisainantsika. Dia manaraka koa izy dia miteny eto ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Olona manahoana moa ry havana ny olona manota? Efa fantatsika tsara zany fahotana zany fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. So dia mankasitraka ota ianao. Ny fahotana dia be dia be ary fantatsika tsara. Aokantsika zany tsy handeha amin'ilay lalan'ny fahotana. Ilay lalan'ny fahotana dia ohatra mijangajanga, mamonoolona, mandainga, ny tsara velatsia. Dia mifoka sigara, misotro toaka. Efa fantatsika izay fa fahotana, lalana alehan'ny mpanota. Dia ianao nefa kristiana tsy tokony handeha amin'izay lalana izay intsony na miray tsikombakomba amin'izay intsony. Amiko sy aminao zany tenin'Andriamanitra zany androany hoe mandeha makaiza ny lalanao, ny tongotrao makaiza, makaiza ny lalanao, makaiza ny ataontsika rehetra zany dia izay no tiany Jesosy eto hoe tsy tokony handeha amin'ny lalan'ny fahotana intsony tsika. Manahoana ny fijerinao, manahoana ny fisainanao, manahoana ny fiteninao, manahoana ny famindranao, manahoana ny fonao. Ireo zany ilay tenenin Jesosy hoe ny fandehantsika, ny fihetsika tsika
Ny lalana le antsika manao ahoana? Madio be tsika. Izay lazaina tsara fanahy eto. Izay no tsara toetra izay tian'Andriamanitra ho tenenina. Fa tsy le fieritreretantsika tsara fanahy amiko ihany satria nanome kiraro na nanome vola ho anahy. Be dia be ny olona afaka manome an'izany. Fa mety ny ao ambadika ny misy antony anaovany an'izany, mila tambiny izy. Fa ny an'i Jesosy tsy izay ny tadiaviny. Fa le fahatsaram-panahy teneneny dia le toetratsika, ny fihetsikatsika, ny fitondran-tenantsika. Aoka tsika tsy handeha amin'ny lalan'ny fahotana intsony, tsy handeha amin'ny lala falehan'ny mpanota intsony tsika. Dia mbola mitohy eto ny tenin'Andriamanitra hoe ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Manao ahoana ny fipetrahanao amin'izao fotoana izao? Olona mpaniratsira ve ny miara-mipetraka aminao? Olona mpiteny ratsy, olona mpamingavinga mpanompon'Andriamanitra, olona mankahala olona, zany ve ny arahanao, zany ve ny namanao? Mpaniratsira zao ny tsy eken'Andriamanitra. Mila manana an'io fahatsaram-panahy tsika raha mamaky an'io salamo ianao dia vakio nge dia dinio tsara. Anananao ve io fahatsaram-panahy? Androany tsika dia miresaka ny fahatsaram-panahy ihany. Fa mbola tsy miresaka an'ilay hoe ratsy fanahy satria tsy nampitoviana mihitsy izy eto fa miavaka. Havan'Andriamanitra mihitsy ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ary fantatsika fa Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara. Tsy afaka hiaraka amin'ny ratsy, tsy kombakomba amin'ny ratsy mihitsy Jesosy. Ka raha ianao zanak'Andriamanitra, raha ianao manara-dian'i Jesosy dia tokony ho tsara tahaka an'izay koa ianao. Aleloia. Ary tsy mipetraka ao amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Misy olona mpaniratsira, izay ny fiainany, miteny ratsy foana eo amin'ny vavany, eo amin'ny olony, dia izany ve ny arahanao? Androany Jesosy miteny aminao, aza mipetraka, aza miara-miaina amin'izany, aza manaraka ny fanaony. Aoka ianao tsara amin'ny rehetrarehetra. Dia eto manaraka andiny faharoa, fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, ny lalana saintsaina andro aman'alina. Aoka tsika saintsaina an' Jesosy foana ny lalan'i Jehovah, ny fitsipoka, ny didiny. Rehefa io saintsaintsika, sambatra tsika. Izay nge ny tenenin Jesosy sambatra eto. Misaintsaina ny tsara mandrakariva, misaintsaina ianao, inona indray ny ampandrosoko ny ara-panahiko, inona indray ny ataoko mba hifandraisako amin'ny Jesosy, ahoana indray ny ataoko mba handehanako amin'ny fahamarina, fahamasinana, inona indray ny ataoko hampitombo ny fahamarinako sy ny fahamasinako, inona ny ataoko mba hitako sitraka eo anatin'Andriamanitra, sitraka eo anatin'i Jesosy, mba hataonao ve izany? Sa mitady sitraka amin'ny olona foana ianao? Raha mpiasa ianao ohatra, mitady sitraka amin'ny patron ianao, mitady sitraka amin'ny mpampiasa, nefa Jesosy izay manome fofona ianao, mahavelona na ny miaina ny asa io, tsy hainao ny mankasitraka azy, tsy hainao ny mankatony didiny lalany sitrapony. Aleluia. Aoka tsika ho mpankatony ny didin'Andriamanitra, ny lalan'i Jehovah ny tokony hankatoavintsika, tiavintsika voalohany indrindra. Izay ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Dia le fankatoavanao ny lalàny sy ny didiny, ataonao ahoana moa tia an'Andriamanitra nefa ny didiny tsy ankatoavanao? Ataonao ahoana tia an' Jesosy nefa ianao tsy manaraka ny fitsipokany? Sens contraire zany. Fa eto dia miteny Jesosy hoe sambatra raha ny lalan'i Jehovah no sitraka ao, ary ny lalany saintsain'andro aman'alina. Mba misaintsaina ny didiny ve ianao? Misaintsaina ve ianao ahoana ny hafarako? Raha miala amin'ity tany ity hitan' Jesosy ve aho? Mety tsika mieritreritra ety ambony tany dia hoe ity mandrakizay ve tsika? Ao ny andro hafatesana. Raha ody ala amin'ity tany tsika ahoana? Iza hitsainantsika? Devoly ve Satana sa Jesosy? Kaoka tsika hisaintsaina zany ny hatsarany lanitra foana, hisaintsaina an' Jesosy andro aman'alina. Tena miteny mihitsy izy hoe andro sy alina. Izany hoe tontolo andronao, tontolo alinao. Rehefa ny tontolo andronao misaintsaina foana anao hoe ny Jesosy, ny didiny, ny tenin'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ty dia tokony saintsaintsika foana. Dia matory ianao dia miresaka aminao koa Jesosy. Fa ataon' Jesosy ahoana ry resaka anao? Ianao avy nisaintsaina ratsy olona, avy nanompa olona, avy naniratsira olona, dia matory ianao dia iny ihany ny fisinao. Aleluia. Fa androany Jesosy dia mitahaka antsika hanana ny fahatsaram-panahy. Mba hanana an'izany fahatsaram-panahy zany zaza ianao. Mba hahafahantsika, hoy izy eto amin'ny andiny fahatelo, dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy. Zay.
mba ho tahaka ny hazo tsika ho velombelon'ny ranona dia tsika fa tsinona fa ny tenin'Andriamanitra io mamelombelona antsika rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra tsika miaina mandeha araka ny tenin'Andriamanitra io tsika velombelona foana ny fanantsika. Tsy ny nofo foana no mahavelona fa io fanahy koa mila velomina amin'ny tenin'Andriamanitra. Koka antsika zany isaintsaina an'izany mandrakariva mba ho velona isika. Velona isika rehefa misaintsaina an'io foana, rehefa manaraka ny didy velombelomin'i Jesosy. Rehefa ianao mangitahita ny fahamarina, mangitahita tiana masy tena foana, ina koa ny ataoko Jesosy, ahoana koa ny ataoko, dia ampitomboin' Jesosy ianao. Hitany fantany Jesosy aneny mitady azy. Izay mitady ahy izy dia mahita ahy. Raha tsy mitady azy ianao, tsy mangetaheta azy, ataony ahoana ary? Ataony ahoana ny fanday aminao? Tahaka an'izany koa raha ohatra tsika zao miasa, manana misy mpampiasa, patron, tsika mpiasa. Ataontsika izay zavatra ho tiavan'ny patron antsika amin'ny asa, madio asa, madio fitondran-tena, miramirana, dia faly le patron dia manomboka manamitamby ianao izy manome anti-cadeau ty ohatra izay koa ny amin'ny Jesosy. Angamo ny ara-nofo ihany no ivelomantsika io. Ara-panahy aloha voalohany indrindra Jesosy aloha dia manaraka ho azy io ara-nofo io. Nahoana ny olombelona atahorantsika tadiavantsika sitraka fa nahoana Andriamanitra ny tsy tadiavantsika sitraka. Androany Jesosy mampianatra antsika mba ho tia azy, mba hanana an'ilay fahatsaram-panahy amin'ny tenantsika manomboka ambony amin'ny lohantsika hatrany amin'ny faladiantsika. Dia ho velombelona ny fanantsika. Ary ho tahiana antsika amin'izay rehetra ataontsika. Toy izay eto amin'ny farany hoe izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorara avokoa. Aleloia. Lavorara avokoa izay rehetra ataontsika ary efa mifanaraka amin'io didin'Andriamanitra io ny zavatra ataontsika. Rehefa ankatoavintsika io tenin'Andriamanitra io, lavorara manaraka ho azy ny ataontsika rehetra. Tena mahatsapa an'izany ary havana. Lavorara ny fiainanao, fara ianao izay vao manomboka misy zavatra tsy mety ao tsy mifanaraka amin'ny sirampon'Andriamanitra dia hitanao hoe tsisy mandeha amin'ny laonja izay rehetra ataonao. Tsy fantatro mety mbola tsy nandrain'i Jesosy ianao fa raha ianao efa nandrain'i Jesosy dia tena mahatsapa an'izany. Fa ny mahalavorara ny fiainantsika ry tompoko dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Ho aiza moa tsika, ho aiza ny hafarantsika? Todika indrindrandrindra tsika amin'ny tanora, ngatsika ho tanora foana, lehibe tsika, antitra tsika, dia ahoana ny hafaranao? Mandraisan'i Jesosy ianao raha mbola tsy nandray azy, mitodia amin'i Jesosy ianao. Raha ianao koa tsy manana an'io toetra fahatsaram-panahy io, angatao amin'i Jesosy omeny ianao, fa sambatra. Tsy ny olona manan-karena, olona manam-bola, manatrambo be ny tenin'Andriamanitra sambatra eto, fa ianao ilay manana ny fahatsaram-panahy, fahatsara-toetra. Izay ny tenin'Andriamanitra omeny Jesosy antsika tandroany. Salamo voalohany, teny voalohany hatramin'ny fahatelo, manasa anao mamaky an'izany eny an-tokantrano any mba hamelombelona ny fanahinao, hahatonga anao hikatsaka an'i Jesosy, hahatonga anao hangetahita ilay fahatsaram-panahy. Mba tsy ho ratsy fanahy ianao fa mba ilay ho anisan'ny tsara fanahy. Dia fantaro manomboka izao inona ilay fahatsaram-panahy. Hafa ilay fahatsaram-panahy izao tontolo izao dia hoe ilay olona tianao, manome volanao, manome akanjo, manome fitafy, manao manamitamby ianao sy ny sisa. Izay ilay fitiavana ara-nofo izay. Izay ilay fahatsaram-panahy ara-nofo. Fa ny fahatsaram-panahy ara-panahy eto dia ilay toetranao takin'i Jesosy. Izay ny tenin'Andriamanitra omeny Jesosy antsika. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taolo andindra ho mandrakizay. Aleloia. Amen. Saotran'i Jesosy tsika, saotra Tompo ny fanatrehanao. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy Tompo, dia mbola miverina eto indray tsika, mitondra ny hafatra ny fitsarovana-olombelona, fampahirezana, vavaka, izay hitarihan'ny fanahy masina tsika. Samy tahin'ny Tompo daholo tompoko.